Faly mahitatsika tsaray avy mamena fiarabana ho an'izay mety somary taratara vao tonga izany. Faly ihany koa miaraba anareo mpanaraka amin'ny alalan'ny tambazotra rehetra na ny en direct izany na ireo izay miandro fotoana kely mety hariva izay vao mijery an'izao fotoana izao. Misy karazana olona mantsy mandeha any amin'ny fiangonana izy petrapetraka tolakandro amin'ny 2 amin'ny 3 iny dia amin'iny izy izay vao manaraka ny fotoana tahaka izao dia izay ny mahatonga an'izay zavatra izay. Androantsika dia misaotra ny tompo indray mbola manana fafana, iona, mbola manana toerana, mbola manana fahavononam-po ihany koa avy amin'Andriamanitra izany zavatra any. Amen. Fa raha ohatra ka tsisy fahavononam-po any anatintsika dia tsisy azo atao amikisana antsika. Ny olona nona ny azo fokisana. Lazao kely azy ilay akaikinao ny olona nona ny azo fokisana. Amen. Dia mino fahamoky anao indray ny tompo androany. Antsika makiteny izay efa hainao amin'ity androny ity Mateo 7 andiny 4:20 no andeha ho jerentsika. Mateo 7 andiny 4:20. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany nazovy no mandre izany teniko izany ka mankatoa azy dia oharina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy. Ary latsaka ny ranonorana dia nisy rika be dia nifofofo ny rivotra dia namely izany trano izany nefa tsy nianjera izy satria efa naorina teo ambony vatolampy. Fa izay rehetra mandre izany teniko izany kanefa tsy mankatoa azy dia oharina kosa amin'ny lehilahy adala izay nanorina ny tranony tambony fasika. Ary latsaka ny ranonorana ka nisy rika be nifofofo ny rivotra ka namely izany trano izany dia nianjera izy ary loza ny fianjerany. Ary noho ny vitany Jesosy izany teny izany dia talanjona vahoaka no fampianarany satria nampianatra azy toy izay manana fahefana izy fa tsy tahaka ny mpanorandalana teo aminy. Amen. Io teny io izay ozy hoe tsy izoviana amintsika na izany ary mba te haka assurance zay ihany aho. Mba tsangano ny tanana izay mahafantatra an'io teny io marina le nieritreretiko. Dia io teny io izay tsy izoviana amintsika fampianaran'i Jesosy teo atendrombohitra. Ny Mateo 5, 9, 7 dia fampianarana teo atendrombohitra avokoa. Dia ity 7 ity no namaranany azy. Vita zany le fampianarana dia ozy izy amin'izay miresaka hoe izay mandre an'izany teniko izany amin'izay dia zao nanoarako anazy. Androantsika hiresaka dia anambara isika mikasika ny lohahevi-dehibe izay voambara ao anatin'ity Mateo 7 ity dia tsy n'izany fa makasika ny vatolampy dia makasika nina faharoa fasika. Vatolampy dia fasika tsy sima ao fa zay ihany eo. Dia ohatr'izao le sary izay omen'ny tompo ao anatin'le izy. Misy karazana olona roa izay lazainy hoe miaino azy fa ho generalizentsika satria tena mahakasika ny fiainan-draha olombelona ray manontolo mihitsy la izy. Misy karazana olona roa eto ambonin'ny tany. Tiako afantoka tsara aloha ianao fa ianao mora tsy mifantoka be vao misy zavatra kely. Misy karazana olona firy eto. Misy karazana olona roa eto ambonin'ny tany. Tsisy fiainana hafa zany ankoatran'ireo voatantaran'i Jesosy ato amin'ny Mateo 7 ireo. Fa na ny fiainan'ny olona anankiray ilay karazam-piainana miorina ambonin'ny fasika
na ny fiainan'ny olona ray le karazam-piainana miorina ambony vatolampy. Ilay trano dia manambara fiainana. Manambara ina tsara hoe manambara fiainana, satria ny fiainantsika menakavy ny akamaroam-potoana dia ao anatina trano. Na mandeha miasa ary ianao dia ao anatina trano ny akamaroam-potoana, fa tsy manao varo mandeha dia mandeha ny akamaroam-potoanany. Fa rehefa tsy manao varo mandeha dia ao anatin'ny trano, ao anaty birao, ao anaty fivarotana, ao anatin'ny trano izay anao manokana ho an'ny olona izay manana asa ao an-tranony. Dia io fanoharana io zany raha ohatra ka ho velarsika sy hometsika sary amin'ny ankapobeny dia fanoharana ny amin'ny fiainany zanak'olombelona rehetrarehetra, fa tsy mijanona eo amin'ny karazan'olona izay miaino an' Jesosy irery ihany. Na medetay moa izy fa mitovy daholo raha lasena bavy ny karazana olona, misy karazany roa fotsiny. Ny olona izay miaino an' Jesosy nefa tsy mankatoa dia mitovy amin'ny tsy miaino azy ihany, marina sady iso. Ny olona izay miaino nefa tsy miaina ilay zavatra ambarany dia mitovy amin'ny olona tsy miaino ihany, marina sady iso. Ka mizara roa ny fiainan zanak'olombelona. Ny anankiray le miaina ny fanambarahany Jesosy, dia ny anankiray ilay tsy miaina ny fanambarahany Jesosy. Dia taia fotsiny avy eo ny hoe niaino sa tsy niaino. Azonao ve le miaino sy miaina aloha? So dia very ny sainao ao anatin'le resaka, mitovy ihany. Ny miaino nefa tsy mankatoa sy ny tsy miaino mitovy zany zavatra zany. Okay, ndao ary resaka tsika. Ilay fasika aloha ny resantsika voalohany indrindra. Ity tantara ity dia hozy izy Jesosy hoe misy karazana olona zany eo amin'izao tontolo izao. Ny ampahany anankiray dia karazana olona izay manorina ny fiainany. Ovaitsika amin'izay zany le trano, satria efa azonao tsara hoe fiainana ny dikan'le trano. Karazana olona manorina ny fiainany eo ambonin'ny fasika. Rehefa naorina ilay fiainana teo ambonin'ny fasika dia tafahorina le izy sa tsy tafahorina aloha? Le trano zany resako. Tafahorina soma tsara. Natao mifototra mety. Natao ny rindrina mety. Natao ny varavarakely mety. Natao ny tafo sy ny rihana sy sisa rehetra mety daholo. Zany hoe hatreo aloha tsisy olazaina. Tsisy olazaina ny fiainana amin'ny maha-olombelona tsotra fotsiny. Misy karazana olona mivavaka dia misy karazana olona tsy mivavaka. Na mivavaka ny olona na tsy mivavaka, ohatra samy tonga 70 taona daholo sa tsy izay? Ohatra samy tonga 90 taona daholo ho an'ny sasany sasany ary mirehare hoe nenay 100 taona. Zay tsy mivavaka zany. Ohatra samy salama eny ihany ohatra ny tsy mifidy le aretina hoe zay rehetra mivavaka dia tsy tratry ny aretina, fa zay rehetra tsy mivavaka ihany ny tratry ny aretina. Tsy mifidy le aretina hoe zay rehetra mivavaka tsy tratry ny cancer, fa zay rehetra mety hoe zany teneniko zany. Zay rehetra mivavaka tsy tratry ny cancer, fa zay rehetra tsy mivavaka ihany ny tratran'io karazana aretina io. Ohatra ny tsy mifidy le izy. Tsy hoe zay rehetra mivavaka dia manana asa tsara sy mampidi-bola tsara, fa zay rehetra tsy mivavaka dia ahoana ny toy? Tsy manana asa sy potika ny fiainany. Fa ny tena tompon'ny vola ary ngeto amin'izao tontolo izao dia izao tontolo izao hoe marina sady iso. Ny olona izao tontolo izao ny tena tompon'ny vola sy tompon'ny arena. Ary ilaza zavatra anankiray aminao fa ny ate mpanan-karena dia tsy ho sy mahagaga. Andriamanitra ny fidy an'io firenena io, fa ny mpanan-karena indrindra ao amin'ny zareo dia olona tsy mino an'Andriamanitra sady mpanohatra an'Andriamanitra tena ao anatiny zany atao hoe franc-maçon zany. Misy karazana fianakaviana anankiroa fotsiny teneniko anao. Ny anankiray Rockefeller, fianakaviana izany fa tsy anaran'olona ray, ary faharoa dia Rothschild. Reo roa ireo dia jiosy, fa reo no fianakaviana manan-karena indrindra manerana an'izao tontolo izao. Ary ao ambadika io filazaina firenena Amerikanina matanjaka sy maninona io dia tsisy afa-tsy jiosy ny ao. Reo no mikomandy ao ambadika ao. Hatreo tsika dia miresaka hoe tsy hita zay différence. Nitsangana le trano. Azao kely namanao aloha hoe nitsangana le trano efa ohatran'ny gagabenao mijery.
natsangana le trano, vita ny carrière, vita ny fianarana, azo ny diplôme, na azo zay iriny, ohatra milamy ty, ohatra mety ty. Fa mitoy amin'izay le tantara fa tsy tapitra eo amin'ny fanangana trano. Natsangana le izy, tia ny fasika, natsangana le izy, vita ny rehetrarehetra, vita ny finition, mitsofoka ao izy menakavy. Fa rehefa mitsofoka izy menakavy, dia lasa amin'izay ny rika, lasa amin'izay ny tafiotra, lasa amin'izay ny zavatra rehetrarehetra. Ny olona raha lasa anabavy, afaka manorina ny trano ny hevitra ilay fasika. Hozy izy ny bokin'ny Jaona voalohany toko faharoa andininy fahaenina amby folo. Jaona voalohany toko faharoa andininy fahaenina amby folo. Zao ny ambarany. Ny zavatra eo amin'izao tontolo izao dia tsy misy afa-tsy filan'ny nofo, filan'ny maso, ary rehaka momba izao fiainana izao. Ny toyany dia zao, ary mandalo izao tontolo izao sy ny filany. Fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Misy zavatra anankiroa zany eo amin'ilay tantarain'ny Jaona, amin'ny Jaona voalohany toko faharoa andininy fahaenina amby folo. Ny anankiray mandalo, dia ny anankiray maharitra mandrakizay. Lazainy Matio misy zavatra anankiroa, ny anankiray mianjera, fa ny anankiray maharitra mandrakizay. Ato zany misy fasika miaraka amin'ilay mandalo, ary ato kosa misy vatolampy miaraka amin'ilay maharitra mandrakizay. Manomboka azonao ve? Hozy izy ny testamenta talohany amin'ny boky Salamoany, raha tsy diso aho hoe zay rehetra matoky an Jehova dia tahaka ny tendrombohitra ziona, tahaka n'inona? Zay tsy mihetsika fa mitoetra eo mandrakizay. Zay matoky an Jehova dia tahaka ny tendrombohitra ziona, izay tsy mihetsika fa maharitra mandrakizay. Zay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Lay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy dia maharitra ny zavatra rehetra. Mitoytsika amin'ilay resaka fasika. Zao ny zavatra ambaran'ilay Jaona voalohany hoe sy amperahantsika amin'ilay Matio toko fahafito hoe ilay fasika dia ny filan'ny nofo, ny filan'ny maso, ary ny rehaka momba izao fiainana izao. Efa lazaiko ilay rehaka momba izao fiainana izao tamin'ny fotoana lasa, fampatsiahivoko aminao ihany hoe inona ny atao hoe rehaka momba izao fiainana izao. Ny atao hoe rehaka momba izao fiainana izao dia ny zavatra mampirehareha an'izao tontolo izao. Ny zavatra mampirehareha an'ilay olombelona tsotra nateraka dada sy mama, io ny atao hoe fasika. Azonao ve? Zay ny atao hoe fasika. Natsangana amin'izay le trano, inona nananganana anazy? Firehariana, fierté. Ohatra marara sofiny malagasy mantsy le firehariana. Fa le fierté na ohatrany hoe ohatra mba tsy ratsy kosa nge fierté, zany ve ho ratsy. Fa le firehariana tonga dia hoe mirehare, ratsy be zany. Fa fierté, lasa amin'izay zao tontolo izao manorina ny fiainany eo ambony fierté, le mafiera azy. Zay nianatra. Iny zavatra iorenany nianatra izy. Zahay andrina, iny zavatra irehariany andrina izy. Zay taranaka ohatran'izao, zay navita an'izao, zay nanao an'izao, zay tsy maintsy ohatran'izao, toe-ponay sy ny toe-panahinay ohatran'izao. Zahay fotsifotsy. Zahay ohatran'ity, zahay ohatran'roa. Fasika daholo izany. Manorina zavatra eo ambony education, eo ambony zavatra izay atao hoe valera. Eo amin'izao tontolo izao, fahendreny izao tontolo izao, filozofia n'izao tontolo izao. Fa manasanao mba hanao recherche kely, ny fiafaran'ny filozofy rehetra, ireo ny atao hoe olo manam-pahendrena eo amin'izao tontolo izao, manana fahendrena. Hozy izy Andriamanitra ny laza, hozy izy ny epistily ny laza, tsy efa nampidian'Andriamanitra ho fahadalana va ny fahendrena izao tontolo izao. Mandehana manao recherche hoe ohatry ny ahoana avy ny efaran'ny filozofy, ohatry ny ahoana ny efarandry Pascal, ohatry ny ahoana ny efarandry Kant, ohatry ny ahoana ny efarandry Aristote, ohatry ny ahoana ny efarandry zay fantatra ao rehetrarehetra, dia jereo ny tantara hoe inona ny efarandreo olona izay lazaina fa manam-pahendrenareo. Fa tsy araky ny fahendrena izay no ratoviny akory, fa toa fiainana amin'ny tsiposiposy.
tao fiainana reraka, tao fiainana leo, tao fiainana kivy, tao fiainana tsy afa-po, tonga ny rivotra, namela ny tafiotra, niakatra ny rika, tsy naharitra zany trano zany satria niorina teo ambony fasika. Teo amin'ny zavatra iriariana, teo amin'ny zavatra izay mandalo, teo amin'ny zavatra izay vetivety, teo amin'ny zavatra izay tsy maharitra zao tontolo zao. Asaorina mivola ny fiainanao. Amena. Asaorina amin'izany fa fasika io, fasika androany ianao manan-javatra anankiray. Tsy apopozinao eo, ripaka eo anaty fotoana vitsy. Tsy apoizina, vetivety montsy. Androany ianao mbola manana an'izao. Tampotampoka eo. Anao manao programma be. Tadidiko tsara tany amin'ny taona 2012 ngamba. Efa nanomboka nanambola be zany zay taloha dia nanomboka mimina le izy. Dia efa le faraparany tao sisany. Faraparany tao mbola nisy kely teo amin'ny 50 millions mahery kely teo dia. Moa ty feranga dia andalana eto dia mba hividy zay tiako aranga. Dia lasa nandeha tany Andraharo tany. Dia misy concessionnaire zay ny Andraharo dia varotra scooter zareo ka za ty scooter be. Dia scooter ngeza be reny zany dia niditra tao amin'ilay izy akarana ny tompony. Dia nijereko teo ilay izy. Tianao mety aminao ty raha misy mety aminao ty. Dia zavatra navarina tamin'izay fotoana zay tonga dia miny any lakle. Ty ozy dia ndana andramo. Gaga mihitsy mba enjana koa ty karany ty zany ahoana ny alalany hoe tsy any dia tsy hiverina tsony. Dia nivelomiko ilay izy dia lasa netiko 55 millions vidiny tamin'izao, vola be zany tamin'izao fotoana. Netiko nandroso tany Ambohimanarina dia verina rehefa avy eo. Rehefa verina zany dia tany anaty saina tany mbola hoe atao sa tsy ho atao, atao sa tsy ho atao. Mandra-bavita le atao sa tsy ho atao, accidenté le tomobile. Le Mazda. Lany tany 35 millions, faly lany fotsiny. Tsisy nanapo an'izany zavatra zany. Fa niketrika ao anaty saina, tagnina scooter ngezangeza amin'izay zany manomboka androany. Mba hisonanina tsara, mba hanao ngandrina amin'izay. Izy ireny mantsy misy karazany mihitsy. Misy le tonga dia atsatson'ny olona sy aratsiany olona jogo kely reny, tsisy mamengandrina anao amin'ireny zany. Fa raha vao mitangina le ngedangeda tsara ianao tonga dia patron boss miraradraraka tsisy ohatr' zany. Mba tena falitsika hoe tena mba nahazo ihany ely. Kanjo tampotampoka teo amin'ny fomba tsy zakatra saina, lasa ny amin'ny zavatra hafa mivola. Raha vao orina eo ambony fasika io fiainana io vola io dia fasika. Ho an'ny olombelona tsotra ny resahako ary ho anao ihany koa zanak'Andriamanitra. Raha vao aorinao eo ambony fasika ny fiainanao. Na oela na oaingana menjery io. Ary fenjerany dia any moralanao amin'izay, any fonao amin'izay ny asiny. Firifiry ny olona manan-javatra. Fa naoriny teo ambony fasika, miorina eo ambony fasika ny fiainany. Miorina eo ambony vola ny fiainany. Miorina eo ambony fidiram-bola ny fiainany. Miorina eo ambony asa mandraray izay ohatran mandeha tsara. Zahay tena vavolombelony zany zavatra zany mihitsy fa asa mandeha tsara eo. Fa tampoka amiko tonga dia maina tsy suitiny tsony. Tsy maraka resaka zavatra tsy apoizina mihitsy le izy amin'ny fomba fiteny frantsay hoe en 2 temps 3 mouvements, androany mbola mandray ianao 50 millions isam-bolana. Fa afaka 3 volana ianao tsy mihetsika tsony io entana io fa fampijerijery eo fotsiny ianao sisany hoe andeha nareo sa tsy andeha. Fampijerijery sisa. Fa ao anatin'izany Andriamanitra tena mampiseho mihitsy aiza ny fiainanao no miorina ambonin'ny fasika. Inge ohatran'ny mahafinaritra. Zay système an'izao tontolo izao. Raha tsy fantatrao, ohatran'ny mahafinaritra. Mampifikitra. Fa tena seho an'ny tompo mihitsy hoe mandalo io, mandalo ho fahombiazana. Na anao amen ianao na tsy anao amen, mandalo io. Problema ihany koa mandalo. Ny aretina mandalo. Raha vao aorinao amin'ny zavatra mandalo. Zay le jonina voalohany toko 2:12 teo ny vakitsika. Raha vao aorinao amin'ny zavatra mandalo fiainanao, dika zay eo ambony fasika. Raha vao fierté anao lay fo mifamatotra amin'ny zanaka. Androany io ny endry, tsy te hanakivy anao. Androany io ny endry.
Maromaro ny ray aman-dreny efa lehibehibe zokijoko ndraindray mahita le tovavy reny izy otra mibinaika be tsy apoizina mihitsy fa le binaika ny tena nanondrana tsinona apoiziko zany atretra ty zandry mipelika ity no lasa lokay le binaika satria tsy azo anorenana fasika menjera daholo zany zavatra zany rehefa orinao eo ny fiainanao tonga ny rika namely ny tafiotra tonga daholo ty zavatra rehetra ty loza ny fenjeranao izy Jesosy ary rehefa tratran'iny loza ny fenjeran'iny ny fondra olombelona mamotsitra amin'izay izy any anatiny any tonga dia mihinjitra eny eo amin'ny fomba tsy apoizina firifiry ny olombelona na fantatritsika izany tantara izany na ny olona akaikitsika na ny olona hitantsika amin'ny alalan'ny fahitalavitra sy amin'ny alalan'ny tambazotra maro isan-karazany maninona ireny olona ireny miakatra tension maninona ny olona ny menjery maninona ny olona safotra maninona ny olona mitambokina maninona ny olona mihinjitra tampoka valiny omeko anao fiainana miorina ambony fasika déception misy karazana olona antitra tampoka zany kagabe enao hoe fananina ohatra ny olona 5 taona nefa mbola mitovy taona amiko miketrona daholo reraka ny amin'ny fiainana satria maninona fiainana miorina eo ambony fasika miorina io fotsika olombelona io mamikopekotra n'importe où rehefa tsy miorina amin'Andriamanitra azonao ilay izy rehefa tsy mifikitra amin'ny Jesosy ny fiainanao rehefa aveo tsika hiditra amin'ilay vatolampy fanorenana amen fa rehefa tsy mifikitra amin'Andriamanitra rehefa tsy mifikitra amin'ny Jesosy Kristy ny fonao dia tsy azonao atao mihitsy mametra ny hoe ianao aza manao aza ianao aza laso io mandeha tahaka fitiavana olona ihany io fotsika nge tsy mety baikony tsy mety baikona hoe riendriendry ry ho atiavina fa ianao dia ty degany be ty ny mahafinaritra anao tsy manaiky an'izany io fonao io tsy mety an'izany zay no mahatonga an'io tenen'ny sotra masina mihitsy anakatolory any fonao zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza fanasiany fanahy masina ao am-potsika ifehy ny fotsika hitondra ny fotsika ampamikotra amin'ny fotsika ao amin'ilay vatolampy mba tsy ho any amin'ny fasika ny fonao ka enjery izy ary loza ny fianjerany zany ny zavatra mitranga eto amin'ity zao tontolo zao iainantsika ity manitona tsinona zao tontolo zao mafinaritra tsinona zao tontolo zao fa reo rehetra reo zavatra mora menjera daholo misaoran'Andriamanitra raha mananjanaka endry ianao fa lazao anatrehan'ny tompo mihitsy hoe Jesosy eo tsy ahoriko eo amin'ny fahendren'ity zanako ity ny fiainako tsy ahoriko eo ambony ny fahendren'ny zanako ny tranoko fa ahoriko eo aminao amen misaoran'Andriamanitra raha mandeha tsara ny asanao za tsy miteny aminao akory hoe maheno an'izay ndray dia eritreretra hoe Jesosy to dia mba enjera marina ary ty pastera mantsy rehefa miteny zay ohatra ny mampanahy ahy izy io rehefa miteny zavatra ohatrohatra an'izay fa ny herinandro n'iny ohatra mitranga tokoa le zavatra lazainy tsy ohatra an'izay ilay izy fa misaoran'Andriamanitra amin'io zavatra io dia lazao eo am-bavanao fa tsy eo no miorina ny tranoko misaotra anao a Jesosy ny amin'ity vadiko ity sady bogosy ny endry ohatra amin'ny pastera zahay mantsy espèce en voie de disparition aloha aloha mba hazavaina tsara le resaka sarotra be mahita ohatra anay ay misaoran'Andriamanitra vadiko zao hivavaka raha dia hisaotran'Andriamanitra fa tsy fantany za koa misaotran'Andriamanitra noho ny aminy fa tsy ataoko hoe ny sofo fotsiny fa so mizesta be izy mety misaoran'Andriamanitra raha mana vady endry ianao raha manana vady mampidi-bola ianao vady makarakara vady le tena ao anatin'ny fahalemenao tena mandeha hevitra tsara mihitsiny hoe tena raha tsy tiako saloha vadiko tena sahirana hoe to anatrehan'ny tompo fa na izany na tsy zany tsy io ny anorenako ny fiainako fa fasika ihany io androany io mety endry rapitsy io tsy fantatra izay anjo azy eritreretina be fa hisaorana le androany ankasitrahana ny tompo misaotra Jesosy fa ny tranoko tsy miorina eo amboniny eo
Ho an'izay manana problema ihany koa, problema ngera lasenapa fasike. Fasika io, fasika. Misy olona be dia be manorina ny fiainana eo ambon'io, dia mandeha araka ny fandehany io fotsiny. Problema rabola, dia iny vola iny mazaka maniraka. Mampatonga ny olona manaonao foana, zany atao hoe fiainana, niorina, eo ambony problema. Ny problema no mibaiko anao, ny problema no mibaiko fifalianao, ny problema no mibaiko ny alahelo-nao. Zany ny fandehan'io zavatra io, fasika zany. Ary rehefa fasika ny anorenanao ny tranonao, dia marina foana ny lazain'i Jesosy, ho avy ny rika, ho avy ny tafiotra, amely ny orana, menjery io trano io. Amin'ny fomba tsy takatry ny sainao, amin'ny fotoana tsy heverinao, tsy eritreretinao. Reraka ny any anatinao any, miabandonna ny any anatinao any. Maninona no misy ny fiantsona hoe miverin-dala ny ranona ny vavaka. Satria trano miorina eo ambony fasika. Azonao ve ilay izy? Miorina eo ambony fasika. Dia tratran'ilay limity amin'izay avy eo. Ny olombelona rehetra manana limity daholo. Rehefa tratra ilay limity, dia menjery io trano io. Rehefa tratra ny limity, menjery io trano io. Samy manana ny azy fotsiny, ny sasany mety 3 andro ny limity, ny sasany mety herinandro, ny sasany 2 vola, ny sasany herintaona, ny sasany 5 taona, 10 taona, fa manana limity dia menjery io trano io rehefa avy eo. Loza ny fianjerany. Potra amin'izay ny zavatra tsy apozina rehetrarehetra. Ivadika isika satria mandroso fotoanantsika eo amin'ilay resaka vatolampy amin'izay. Zay alozan'ilay fasika. Azonao tsara. Ampahirezy aloha ny namanao hoe aza manorina trano eo ambony fasika hoe. Ny tepoka faharoa izay lazain'i Jesosy ao anatin'ilay izy. Dia misy karazana olona kosa. Ary ty olona ty vitsikely. Satria maninona? Sarotra be manorina trano eo ambony vatolampy. Manahirana be ny fasika. Mora kely. Satria izy ery ambany ery. Hoentinao fotsiny materio, alahatra eo, lavanana, mandavaka ary ianao mora kely tonga dia angady fotsiny dia any, akipikipika, alahatra ny vato, apetraka fototra zany, apetraka amin'ny biriky, vetivety kely. Ray volana vita ny trano, mitsangana tsara, tsara tarehy, mijoalajoala, mety tsara, tsofoka ianareo miala sasatra. Fa lay aorina eo ambony vatolampy, tena asa be. Satria maninona? Le vatolampy tsy ery akaiky ny fasika ery misy azy fa mila miakatra tendrombohitra ianao. Dia miakatra tendrombohitra ianao zany hitona an'ilay fitaovana rehetrarehetra izay ho ampiasainao hanamboarana ny tranonao dia efa avizanana tsoroa amantany. Meza ny olona manorina ery ambony fasika ianao koa dia misahirana. Satria izay jereo tsara ny olona izao tontolo izao. Jereo tsara mihitsy ny olona izay mivavaka fanampim-piainana fotsiny. Fa ianareo koa dia misahirana nga ty mivavaka anareo ty. Dia tsy maintsy isaky mihetsika tahaka izao. Isaky ninona avy moa ilay izy? Larobia, talata, dia lahady koa. Dady firy any zomako mbola misy. Dia ho an'ny mpidera dia manao répétition ka hatramin'ny 20 ala dia tsy maintsy izay zany. Manorina zavatra eo ambony vatolampy dia mezan'ny olona ianao. Mezan'ny olona ianao. Ny manorina vato eo ambony manorina trano eo ambony vatolampy dia zavatra faran'izay sarotra. Tsy vita androany, tsy vita rapitso, fa mety heritaona ianao manangana ihany. Fa rehefa mitsangana io, tonga ny rivotra, mamela ny rika, avy ny orana. Fa tsy mihetsika io trano io. Satria naorina eo ambony vatolampy izay maharitra mandrakizay. Amen. Ny vatolampy raha lasenabavy izay ambaran'i Jesosy ato amin'ity Mateo 7 ity ihany dia tsy inona fa ny tenin'Andriamanitra. Ny inona? Ny tenin'Andriamanitra no vatolampy izay ambaran'i Jesosy. Hoy izy miresaka. Ary eto izy dia efa manambara ihany koa rehefa fampitohy daholo ny fanambaran'i Jesosy. Zanorina ny fiangonako izy eto ambonin'ity vatolampy ity. Eto ambonin'ity vato ity ny anorenako ny fiangonako. Iza maintoyany. Ary ny vavadin'ny fiaina tsy hita. Tsy haresy azy.
Tsy vitany rivotra, tsy vitany tafiotra, tsy vitany orana no tsy maharesy an'ilay trano miorina eo ambony vatolampy. Fa naninona ary? Na ny devoly en personne ary no tonga eo anatrehany. Tsy mihoatsina ny trano, fa mijoro tsara. Tonga ny problema, tonga ny ady, tonga ny fandaozana, mipetra-drery izy, tsisy miaraka amin'intsony. Matsiaro alahira anankiray azy eo na dia tsisy io namako azy, na dia tsisy io namako azy, anaraka an' Jesosy aka tsy hiverin-dalana. Rehefa miorina eo ambony vatolampy io, fiainanao io, ny fiainam-panomponao io, na inona mitranga eo, tsy mienjery io. Azonao zay. Ozy atao hoe ny fanorenana ny tsy moramora. Ny fanamboarana fiainam-panara-lasenam-bavy. Maninontsika ny manao fotoam-bavaka. Maninontsika ny asaina mivavaka. Maninontsika ny asaina miainy tenin'Andriamanitra mandrakariva. Satria manorina ny tranonao eo ambony vatolampy ianao amin'iny fotoana. Ianao tsy mahalala ny zavatra mitranga. Fa ho anaty tontolo ara-panahy, manorina zavatra mafiorina tsara ianao amin'iny fotoana. Ny olona me, ny olona mirefy, ny olona manao izay tiany atao, matsiaro ny tantaran'ny Noa, zany andro zany hozy Jesosy, dia tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa, mihinana ny olona misotro, ny olona mampakabady, ny olona voakapakarina ny olona. Noa kosa manamboatra samby fiara, miady mafy amin'ny ainandro, mikarakara mandany ny fotoana ny rehetrarehetra, mikarakarana ny samby fiara. Tonga amin'izay ny orana rehefa aveo. Mbola aviavy aloha ny herika, tsy tahitra ny olona, tohizany le boule, alefaso le kisoa, angana. Tohizana ny boule, tohizana ny revy. Manomboka miakatra le orana, ndao any trano aloha fa orana kely io tsy maninona hoe miandry atao tranontsika. Rehefa mitsahatra ny orana, tohizana ndray ny aktivité. Nanao zay le zavatra teneniko anao eo ambony fasika, tsy apozinao mihitsy ny zavatra rapitso hitranga. Tohizana ndray ny aktivité, ny andrasany ty orana tsy nitsahatra tsony, manomboka miakatra le izy, tamin'ny Besarety ny tratra voalohany. Tsy mitsahatra ty orana fa miakatra, tratra ihany koa ny tany Andravoangy. Analakely, manomboka miakatra, ahoana ary ty zavatra ty, Noa efa mipetraka somatsara ao anaty samby fiara. Satria manino, zay le sary ilay olona nanorina ny fiainany ao ambony vatolampy, sarotra ny fanombohany, sarotra ny fanorenana, fa rehefa aveo miala sasatra. Amen. Zange te ilaza aminao hoe tsy voatery mora ngeny manao fanorenany. Ary tena sarotra io, misy teny ambara aminao androany, tsy voarainao androany. Dia miverina ny ray ianao miaino, dia ambara aminao indray, dia mety efa manomboka voarainao ny ray apafolony. Fa mazoto ianao tonga ihany miaino, dia manorina zavatra tsy kelikely ao am-ponao Andriamanitra. Amin'ny voalohany ianao miaraka aminy, matahotra ianao rehefa tonga amin'ny problema. Mitovy amin'ilay nanorina eo ambony fasika ihany. Fa lasa ianao miasista miaraka aminy. Za Jesosy mbola hanompo foana. Za mbola hiaraka foana. Za mbola ohatran'izao foana, mbola hitady foana, mbola hikaroka foana, zay le fanorenana mafy izay amboarinao, zay le zavatra tsara izay tsy ialanao fa tohizanao foana. Fa rehefa tonga amin'izay ny vanim-potoana anankiray, ijinjana fafitsika amin'izay isika. Inona le nafafitsika? Lay asa mafy, travail mafy amin'ny fiainam-panahintsika. Izay ahorina eo ambony vatolampy ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia tsy hoe maka verse anankiray 2-3 ianao dia soratanao ao tokantrano. Fa natao hoe tenin'Andriamanitra dia ozy izy Paoly ny epistelinay dia voasoratra ao am-ponareo tsy tamin'ny rano mainty fa tamin'ny fanahy. Inona no soratany fanahy tao am-ponao, zay natao hoe tenin'Andriamanitra. Ny anany no soratany fanahy tatao anaty amin'ny foko. Fitiavana mandrakizay ny tiavako anao. Dia nomeny ny famonjena. Voasoratra ao am-poko zay. Tonga amin'izay ny ataky, fa mbola mijoro ako mandrakitiny androany. Tsy izany no mahay, fa misy vatolampy fanorenana nanorenana Andriamanitra ny fiainako ao anatiko ao. Ka tsy misalasala, tsy miozongozona rehefa miteny hoe fa ahoana ihany le famonjeny, so de fitakary ty zavatra ty, fa ahoana ihany le Andriamanitra manome pirofo ohatran'izao ny olona, ohatran'izao. Be dia be ny olona miozongozona rehefa tratran'ny pirofo ohatran'izany.
démontreny le resako taminao teo hoe Rothschild sy Rockefeller. Inona zavatra ataon'ireo olona ireo manao documentaire zareo. Maniraka olona satria izy manambola be. Dia maniraka olona izy mody manao investigation. Mody mitady zavatra any izy. Dia inona zavatra ataony documentaire avy eo démonstration. Fa ohatra hoe nahita fasana izay tariana any. Dia misy soratra ao anatin'ilay fasana hoe Jesosy Kristus. Maty Jesosy. Ary tsy nitsangana izy. Fa hitanay tao ny ambotolany tao. Lasa amin'izay ilay nanoriny ambony fasika. Andriamanitra. Ho anary izany tantara izany. Izy fotoana tena nijery mihitsy be dia be ny olona tsy mijery ilay atao hoe générique, ny atao hoe générique dia ilay karazana soratra amin'ny farany iny. Amin'iny misy anarana be dia be izy avy nanao inona sy nanao inona fa nisy fotoana tena nijery an'ireny émission reny mihitsy. Ary afaraparany ary amin'izay misy soratra hoe Rothschild. Oza hoe io ilay zavatra. Io ilay zavatra. Na scientifique ary mahalala an'izany hoe ny zavatra scientifique dia miankina amin'izay mpanohana ao ambadika. Mitovy amin'ny radio sy ny télé. Ny radio sy ny télé miankina amin'ny mpanohana ao ambadika tsy possible mihitsy hoe pomba fitondrana ilay tompon'ilay radio. Dia ao ianao ny tatatata hoe tsy mety mihitsy le fako any ianao sopatrana. Tsy azo ekena. Tsy possible izany. Zavatra hafa tantaraina hoe taratarabe ilay rajaridainao anosy. Izay mihitsy ny tao izay tena mahafinaritra be ary na misy maimbo areo aza asiana resaka akory fa tsara tarehy fotsiny lazaina. Dia mitovy amin'izay ny documentaire sy ny émission. Fa rehefa tsy miorina eo ambony vatolampy eo fon'ny olona. Izay zavatra rehetra miataky, zavatra kely tsisy dikany rehetra mikasika. Azonao izay ho ilay rivotra, izay ilay tafiotra, izay ilay rika. Ary izay mihitsy ny système ny devoly, satria ny devoly dia tsy avy raha tsy angalatra, amono, andringana. Izay tsy azony amin'ny fangalarana, tafiany amin'ny alalan'ny famonoana. Izay tsy vita amin'ny famonoana, mbola tsy menjera izany ilay trano, alefa ny aloha fangalarana. Alefa amin'ny fangalarana aloha korokorotaniny kely aloha nareo menakavy ao, korokorotaniny kely nareo menakavy. Tsy rava ilay fiainanao, mbola endry tsara, mbola tsy lasa dala, mbola tsy lasa dala rano. Mbola tsy tapaka tension era mamany. Asivo an'izao indray aloha, alefaso indray ilay famonoana. Taovatra an'izao indray aloha. Tsy tratra ilay izy, mbola tsy tonga amin'ny tanjona izy, alefaso amin'izay ny fandringanana. Zany ny zavatra izay afafiny devoly amin'ny olombelona eto amin'ity zao tontolo izao ity. Satria izy ny tompo famonoana, satria izy ny tompo fandringanana. Rehefa tsy miorina eo ambony vatolampy ny fiainan'ny olona manompo an'Andriamanitra. Eo aloha izany ilay izy ilay manompo an'Andriamanitra misy karazany roa, ny anankiray nateraka indray, ny ray tsy nateraka indray. Fa na nateraka indray aritsika ka tsy miorina ao am-pontsika ny tenin'Andriamanitra, tsy fikiritsika ny tenin'Andriamanitra. Hoy Sotra Masina milaza ny bokin'ny Hebreo any, satria tsika manana fampanantenana tahaka izany, tokony fikiritsika misy kokoa izay rehetra nomenantsika, fa ndra hoy isika indosina hiala aminy. Inona ny nomenanao, inona ny fanambarana napetraka ao am-ponao, fikiro izany. Rehefa mivavaka ianao, ozy rahalahy tamin'ny hery androany ny resaka hoe lay vavaka mikasika amin'ny problema. Tovokely. Fa lay fifandraisana amin'Andriamanitra dia tohizako aminao androany inona lay fifandraisana amin'Andriamanitra. Resao amin'ny tompo ilay zavatra napetrany ao anatinao. Raha voavonjy ianao, izany deraderaina. Azonao ve ndika izany deraderaina izany? Inona atao ambony? Inona atao ambony? Inona atao lehibe ao anatinao? Inona resatresana? Jesosy aho. Misaotra ny amin'ny zavatra tsy sapako atao anatika. Misaotra fa ny olona mirehare amin'ny fasikany. Mirehareny amin'ny diplômany. Mirehareny amin'ny fahaizany. Manindrinindriny amin'ny fananany. Za tsy mananinina. Ny olona mirehare fa nahazo fiara indray tamin'ity taona ity. Za tsy manana na dia bisikleta ary. Fa mbola linina 11. Mbola fampitady amin'ny 900. Aza tohizana lavitra be fa sao dia lasa fokofoko farany. Ndry tsy alefa an'ilay izy. Lasa ilay problema indray ny angezanao angeza be. Tsy tonga amin'ilay famonjena mihitsy ilay izy, tsy tonga amin'ilay zava-panahy mihitsy hoe
sambatra manananao fa any amin'le problema dia nitohizana anararotiny lasa le saina niena anararotra tele anina koa kairy tompo tele anina koa nefa atony tokony vily hoe le famonjena ny zava-dehibe ne nitohy le lalana nenakaty na izany ara Jesosy sotra anao fa ny olona mahazo izay tiany sy mahazo izay ireharehany. Ny olona ozy izy sotra masina mirehareny amin'ny kalesiny, mirehareny amin'ny sovaliny, fa raha izahay dia Jehova no reharehanay. Dia ozy izy Davida laza Jehova manao ny tongotro ho tahaka ny an'ny diera vavy dia mampandendeha eo ambonin'ny avonako. Diera vavy zany nge eto amintsika moa eto Madagasikara tsisy diera fa any andafy misy an'ireny atao hoe antilope reny atao hoe ina moa tena diera amin'ny teny gasy serre angambany tsy haiko ohatran'izay dia izy ireny mandendeha eny dia jerenao reny karazam-biby reny nge tsy manana ninninny fa mandendeha mifaly avanja eo ambon'ilay ahitra eo ambon'ilay avona izay nataon'Andriamanitra dia zavatra faran'izay kely no ifaliany dia takizay ihany koa zanak'Andriamanitra tsika tsy hoe mionona lazao kely namanao aloha tsika tsy mionona zany hoe le mionona mantsy dia na dia zaho ary ny teny ndry zaho sitrapon'Andriamanitra tsy izany fa isika mifaly amin'ny fitondran'Andriamanitra. Amena. Zany le zavatra voasoratra ao anaty fo lay tenin'Andriamanitra zanako ianao malalako ianao tsy afatra amin'ny zavatra izay anananao tsy afatra amin'izay fasika tsy anananao ataonao inona fasika ange zavatra angatantsika isan'andro io me fasika Andriamanitra ianona manana fasika zako mba me fasika Jesosy nefitsika omena vatolampy anorenana amin'ny fiainantsika andao hifantoka amin'ny fanorenana amin'ny fiainantsika ndao rehefa hivavaka dia hiresaka hoe Jesosy eo ina napetraka ao tato anaty ao foko tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy fa satria ny lalàna ny fanainaina tena mpiala azy avy tao amin'ny lalàna ny fahotana sy ny lalàna ny fahafatesana dia nitondra azy ao amin'ny fiainana mandrakizay. Manomboka miteran'ny tompo ianao hoe ity zanaka ho voavonjy re dia velombelony ry eny raiko ravoravo tokoa ity zanaka. Zany natao hoe fiainana miorina eo ambony vatolampy. Tena sahanao no manao defina devolina izy na izy alefa sy alefanao ry fiainana alefa sy alefanao. Ry problema mbola tsy matahotra anao tsika. Fiainantsika miorina eo ambony vatolampy. Na sitrana ny aretiko na tsy sitrana ny fiainako miorina eo ambony vatolampy tsy mihetsika io fa mitoetra mandrakizay. Zany ny ambara soratra masina fa milazanao fa mivoaka ny trano ianao le volana eposinao tsy niova amin'io 200 sy 300 ihany mbola le fampitady amin'le 100 ozy tsika teo mbola fampitady tsy ampy 300 izy ihany zany fa ianao miedinedina angandrina tsara mivoaka ny trano. Voaka ny trano ianao zanak'Andriamanitra naterak'Andriamanitra miatrika ady ianao fa ozy izy miodina ao anaty sainao zay zany le vatolampy tsy omena fanaoza fa fanamahery fitiavana fahonona tena. Ozy ny anabavy atso io somary kelikely manao menamena io izy omaly anjoro vavolombelona ny Toriteny za kelikely ohatran'izao ohatr'izay mihitsy fa mahery ny atao anatiko ato rehefa mitory filazantsara mitory amin'ny faherezana mitory amin'ny fahasahina satria velona ny any anatiko zany inge le vatolampy anorenana fiainany fa le fasika anorenana fiainany mavomavo koely matenitinika anao izy filazany Gideona jereo tsara fanambaran'Andriamanitra lay vatolampy dia jereo tsara le fasika nanorenany Gideona ny fiainany. Ozy izy ny anjela miresaka mitondra ny tenin'Andriamanitra mitsangana ry lela mahery fa ozy izy lay olona izay manana fasika any aminy mahery amin'ny ahoana. Zaho aneny kely indrindra amin'ny mpianakaviny raiko ary izahay avy amin'ny Benjaminy ka mahery amin'ny ahoana. Rehefa miorina eo ambony vatolampy ny fiainanao dia misy hery ao anatinao dia tsy mihetsika eo. Dia hoy zato hoe afaka manao defy ianao amin'ny zavatra rehetra. Dia rehefa mivavaka ianao dia fivavaky ny olona mahery ny fivavaka ao.
Zay rehefa talata eto tena miresaka mihitsy ary fampahery mihitsy hoe misy impact amin'ny fiainan'ireo olona ireo fivavakatsika. Fa miova nge fivavaka rehefa ohatran' zay fa misy karazana olona mivavaka fa tsisy finoana. Dia hozy izy sotra masina milaza ny bokin'i Jakoba hoe tahaka ny alondrano topatopan'ny rika. Fantatrao zany alondrano topatopan'ny rika. Oui, ohatranao ndraika, ohatranao ihany. Oui, ohatran'ny fijeriko azy ohatran'ny tsy tena ao tsara nao ndray. Oui. Zay natao hoe alondrano topatopan'ny rika. Mandroso miemotra manaiky manda. Zata izara amintsika amin'ity androandroany ity. Aoreno ambony vatolampy amin'ny fiainana. Jesosy ny vatolampy rehefa voavonjy ianao fa tohizo ny fanamboarana. Amen. Aza mijanona eo ianao. Fa mbola etontsika izao amboary ny fiainam-panahy. Dia ninona tonga eo amin'izay tsy mampatahotra anao. Fa rehefa fiainana amin'ny andavanandro, rehefa fasika ny karakarainao tsy mikorotana eo. Fa rehefa fiainam-panahinao ny karakarainao tsara. Fa ninona tonga eo. Na tonga ny tsy fananana asa. Voaroka tampoka. Tapitra tampoka ny contrat. Katona tampoka ny entreprise. Fa ianao tsy manany amin'izany zavatra zany. Jereo foana ny imazin' Jesosy. Jesosy tsy manazany. Jereo fotsy vory manidina azy izy. Aisitsika ny atory tompo raha tsy fantatro mihitsy. Ahoana ny sakafo. Mbola eny ambony lakana amin'io. Ny andro vo amin'ny 7 maraina. Sakafo amin'ny 12 nefa mampiasa ny saiko zany zao malasa ny saiko mihitsy. Inona no hoanina amin'ny 12. Eto ambony lakana nanjon'ny trondro ara sarotra be inona trondro manta. Inona no hoanina ny tena aty ampovoan ranomasina aty amin'ny 4 kilometatra. Fa le Jesosy tsy taitra mihitsy. Inona mbola mataitra anareo? Mofiry ny teo am-pelatanana. Nozaraina tamin'ny olona firy ny ambiny. Vaka ny mpianatra. Mofidemy tompo. Dia azan-drano firy. Azan-drano madinika vitsy ihany. Firy moa? Trondro 2. Navoky olona firy. 10 Jesosy aho. Lehilahy aloha zany sa vehivavy? Lehilahy fotsiny izay ry tompo. Niaraka tamin'ny ankizy mihoatra lavitra. Firy ny ambiny? 12 spika Jesosy. Dia inona mbola nahina amin'izay mofo? Inona mbola tahorany amin'izay fiainana kely io? Ahoreny eo ambony vatolampy ny fiainana. Aoka ny tenin'Andriamanitra ibahana betsaka ny anaty fonao any. Zany ny tenin'Andriamanitra milaza. Aoka ny tenin'ny Kristy toetra be dia be ao am-ponareo. Zany ny antony karakarantsika fiainam-panambats-enjery io. Amen. Rehefa voakarakara tsara io, tsy mampanina anao izay ho avy. Tsy mampanina anao. Raha riva karakarao fiainam-panahinao. Raha pitso karakarao fiainam-panahinao. Vokiso izy aza velanona zany izy. Tahaka ny zanakao tsy avelanao noana zany fa raha vao noana io marenina ny sofinao mandra-pahitan'io sakafo. Dia tsy maintsy tedavana. Ny anay zao io tena gaga mihitsy aza mivavakeo fa nahita biscuit be dia be tsy takatra hoe taiza izy. Dia gaga be vezivezy io izy mitsongolika kay misy biscuit ao anatin'io sachet io. Sachet nanaovanay fety omaly napetraky ny ankizy tao aminy dia gaga be mihitsy. Inona ny ataon'ity zaza ity mitsongolika eto foana. Kay mahita zavatra ao izy. Takizay fiainam-panahintsika mena sakafo foana. Dia tsy matahotra ny loza ianao. Dia tanteraka ilay salamy faraka amin'ny 90 amin'izay tsy matahotra ny loza ianao. Misy arivo lava eo kavananao, misy ray alina menjery eo kavianao. Tsy matahotra ianao. Na inona. Fa tsy asan'ny devoly ny atahorany. Za tsy matahotra asan'ny devoly. Tsy matahotra mpamosavy tena ataoko amin'ny micro mihitsy. Zay te anandra na le faso fa zay tsy matahotra. Aloha azava ty resaka ty. Tsy hoe sasafatany. Hoe mamoramora ty vava pastera. Moramora mariny. Vava tsy atao be ny amerina azy. Tsy matahotra. Fiainana miorina eo ambony vatolampy. Tsy matahotra tsy fisim-bolitsika. Fiainana miorina eo ambony vatolampy. Tsy vola mihitsy ny orenan'ny fiainantsika. Fa na misy volana tsy isy vola. Tsy maintsy mitsangana ny trano. Tsy hoe manao trano io. Sao dia tiso. Le trano ara-panahy, le fiainam-panahy ny resahako. Le fiainanao amin'ny Kristy tsy maintsy mitsangana. Amen. Dia ohatran'izany anko masahianao mijoro. Masahianao mivavaka. Tahirizon'ny fanambarana izay omenanao. Raha omeny tompo fanambarana ianao tamin'ny alalan'ny vavako, tahirizo izany androany. Omeny tompo fanambarana ianao tamin'ny alalan'ny vavan'ny apôstôly Paoly, tahirizo izany. Omeny tompo fanambarana ianao tamin'ny alalan'ny vavan'ny Jaona, tahirizo izany. Dia raketo dia arovy, dia hiaino ilay izy, dia tondray amin'ny alalan'ny vavaka.
anena tao vavaka ianao no miresaka zao le zavatra anao raisiko, zao le zavatra tsapako, zao le zavatra ny teneninao tamin'ilay toriteny ray makare, tamin'le verse ohatran'izao tompo ozy izy ny teninao milaza ohatra hoe le Galatiana 2:2 tsy zaho tsony ny velona fa Kristy no velona atao anatiko. Dia zay nakasika ny fonao, dia naprehitra ny fonao, dia lasa ianao any anaty vavaka miresaka amin'izay Jesosy eo zay fanambarana nomenao. Ny fiainana izay iainako ankehitriny dia fiainana iainako fotsiny noho ny amin'ilay zanak'Andriamanitra, fa Jesosy eo velona atao anatiko. Mbola misy fahalemena, mbola misy fahazarana, mbola misy tsy fataterahana, fa ny fantatro velona atao anatiko ilay zanak'Andriamanitra. Vita ny vavaka, tsikitsiky be ianao, tsikitsiky be, ohatran'le olona avy nametraka briky, tondra briky, fa tsangana le briky, ela sotra ny tompo, dia ohatran'izay mihitsy tafahorina le fiainam-panahy, tsy manany zavatra ho avy ianao. Amena, amena. Ampahireso faran'le namanao, atsangalo le tranonao ambony vatolampy hoe. Dia ndao antsika hitsangana hivavaka, resaka mitombo amin'ity andro anio ity. Miala eo ambony fasika androany, miala eo ambony fasika, miala eo ambony fasika, dia aorena eo ambony vatolampy ny tranonao. Samy miresaka. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao, dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.